Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina 20 tapany. Site web kristyfiainantsika.com. Tonga indray ny fotoana iarahantsika midinidinika eo ve nareo falomeno aminao dia misaotra anao mame fotoana kely iarahantsika mitoetra eto atongotry ny tompo. Zao no toe-javatra nitranga tamin'ny androny Mika mpaminany, nosoratany atao Mika 3:2 zao ny zava-misy tamin'izany fotoana zany. Ny mpifeny de mitsara azona kolikoly ary mpisorona mampianatra azony karama ary mpaminany manao fakatovana azona vola. Efa tany amin'ny taonjato maro talohan'i Jesosy Kristy nisy an'izany zavatra izany. Misy firaisan-tsaina amin'ny fitiavam-bola. Noho ny amin'ny fitiavam-bola de miraisaina amin'ny ratsy ny mpitsara, ny mpifeha, ny mpisorona, mpitondra fivavahana zany ary mpaminany mpitondra fivavahana ihany koa niaraka no bakion'ny fitiavam-bola. Tandremo zany fa tamin'izany fotoana zany aza nisy an'izany maika fa amin'izao fotoana izao mampianatra sy manao ny asany mba azona karama ono ny mpisorona sy ny mpaminany ka mba azona vola bebe kokoa. Tsy izay mahafinaritra ny olona sy izay metimety amin'ny olona ve no olazaina ka raha ampitenen'Andriamanitra hoe loza ho anareo ny mpaminany ka te azo vola izy, niteny an'izany izy tsy teny an'izany izy fa niteneny de hoe aza atao daholo ny zavatra rehetra, tsy mampaninona an'Andriamanitra zany atao foana ny ataonareo de lasa mangalatra foana, manao kolokolo foana ny olona de manao fanomezana be deaibe any am-piangonana rehefa aveo de mahazo tsodrano sady entinambavaka hoe tahiny tompo foana ianareo ka mitady mpitondra fivavahana, mitady mpisorona sy mpaminany toy izany zany ny olona mamela azy anatanteraka ny filan'ny nofony tsy misy bedy, mamela azy anatanteraka ny filam-bolany sy ny fanaon'izao tontolo zao. De tian'ny olona ny mpitondra fivavahana toy izany de tafaray ny tia sy manina, mirahina sy mifankatia hony kanefa miara-miombona amin'ny ota de mampidikizo ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena. Tandremo zany ny tenin'Andriamanitra miteny hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena hivavaka, hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony de hiaino any an-danitra aho ka mila ny elony ary asitrana ny tanina. De iombona amin'izao vavaka izao isika ho amasinina amin'ny asa ataonay isan'andro ny ianao Andriamanitra, ho amasinina amin'ny alalan'ny fitondran-tenanay sy ny fitantananay ny volanay araka ny sitraponao ianao ry Tompo. Amen. De mahereza indrindra ho fiainantsika isan'andro tokoa ny Tompo. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina 20:20 tapany. Site web kristyfiainantsika.com.